Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ang punyang palay ang miran ania makiny teny tompotsiky atao amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany mpanjaka faharoa ny rariko ravaka mandray noty ianao mandray cahier stylo taratasy dia mba ho raisinao tsara ny fampianarana satria ty ray volany ty tsy ho amelan'Andriamanitra raha tsy ho feno ny fanahy masina ianao andray ny Batisan'Ny Fanahy Masina ianao iova ianao amen mpanjaka faharoa toko voalohany mpanjaka faharoa toko faharoa andininy voalohany amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo manao hoe ny napakarana ny Eli ho any an-danitra sy ny fahagagana voalohany nataony Elisa ary noho nefa ho apakarany Jehova ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Elia dia niara nandeha avy tany Gilgala izy Elisa ary hoy Eli tamin'ny Elisa masina ianao mijanona eto fa Jehova efa naniraka hatrany a Betela fa hoy Elisa raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ainao tsy andao anao mihitsy aho ka dia nidina nakany a Betela izy rola ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany tao Betela ka nanao taminy hoe fantatrao va fa anio no angalany Jehova ny tomponao hialo ambony lohanao dia hoy izy eny fantatro ihany koa zany fa mangina ianareo ary hoy Eli taminy masina ianao ry Elisa mijanona eto fa Jehova efa naniraka ho any Jeriko fa hoy Elisa raha velona koa Jehova raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ainao tsy andao anao mihitsy aho ka dia tonga tany a Jeriko izy roa lahy ary ireo zanaky ny mpaminany tao Jeriko nanantona ny Elisa ka nanao taminy hoe fantatrao va fa anio no angalany Jehova ny tomponao hiala ho any ambony lohanao ary hoy izy namaly hoe eny fantatro ihany koa zany fa mangina ianareo ary hoy Eli masina ianao mijanona eto fa Jehova efa naniraka ho any Jordan fa hoy Elisa raha velona koa Jehova raha velona koa ny ainao tsy andao anao mihitsy aho ary dia lasa nandeha izy rola ary nisy 10 lahy zanaky ny mpaminany nandeha dia nijanona tandrifiny teny lavitra eny fa izy rola kosa nitsangana teo amoron'ny Jordan ary Eli nandray ny kapotiny ka namalona azy dia nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano ka dia nihita tamin'ny tany maina izy rola ary noho nefa tafita izy rola dia hoy Eli tamin'ny Elisa angatao izay ataoko ho anao dia tsy mbola misaraka aminao aho ary hoy Elisa masina ianao aoka ny anjarany roa amin'ny fanahanao mba ho aho ataovy aleluya Haleluya. aoka mba ho inona hoy Elisa ny angatany Ny anjarany roa amin'ny ny fanahy. anjarany roa avy amin'ny fanahanao mba ho aho ho raisina hoe tsy zany androandra lasena papala Amen. ny anjarany roa avy amin'ny fanan'Andriamanitra ho raisina hoe tsy zany andininy fafolo ary hoy izy sarotra ny nangatanao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany fa raha tsy zany kosa dia tsy ho azonao zany ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy dia indro nisy kalesy afo sy sovaly nampisaraka azy roa lahy ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra ary raha nahita izany Elisa dia niantsoantso hoe rekakio eny kalesin'ny Israely sy mpitaingy sovaliny dia tsy nahita azy intsony izy ary noraisiny fitafiny ka notriariny roa ary nalainy ny kapotiny Eli
ilay latsaka avy teny aminy dia niverina izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordan dia noraisiny Elisa ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nokapohiny rano dia hoy izy aiza Jehovah Andriamanitra Eli eny Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa zany ka dia nihita izy asiviteka mafy. Haleluya. Haleluya. Ray volana 30 andro ny fahafenon'ny fanahy masina raiso ny tanany eo anilanao dia tenenao amin'izany 30 andro ny fahafenon'ny fanahy masina 30 andro ny fahafenon'ny fanahy masina gauche droite tenenina amin'izay 30 andro fahafenon'ny fanahy masina 30 andro ny aorinanao koa tenenao izay zany. Haleluya. Amin'ity ray volana ity dia tsy misy délivrance momba ny famosaviany, tsy misy délivrance momba ny trosa, tsy misy délivrance momba ny fitsarapana-mbadiny, tsy misy délivrance momba ny alahelo-po, tsy misy délivrance momba ny fanahafahantrana. Fa amin'ity 30 andro ity ho fianonany fanahy masina mahery vaika ao anatinao ao. Haleluya. Dia rehefa fenon'ny fanahy masina ianao dia isy devoly tsy maintsy mitsipatsipaka miala ao anatinao ao. Amen. Tsy misy ozona afaka hijanona ao anatinao ao. Zany mihitsy. Isy vavaka ihany ho an'ny marary. Mety marary ianao tonga eto. Isy vavaka ihany ho an'ny marary. Fa ny tena vavaka tao amin'ity indray mandeha ity dia tsy vavaka fandroahany devoly ny aretina, fa ny vavaka tao amin'ity indray mandeha ity ho fianonany fanahy masin'Andriamanitra ianao. Dia tsy misy aretina mijanona ao anatinao ao. Raha resy lahatra ianao manaova amen mafy dia mafy dia mafy. Amen. Haleluya. Eto mpiandohana dia mampanentanentana anao sady manana etaeta-polalina ho fianona izany afo fanahy masina izany ianao, ho fianona izany herin'Andriamanitra izany ianao, ho fiano hatrany atapondoka hatrany am-paladia ianao. Dia hitombaka izany hery ao anatinao zany. Ao aorianan'ity fotoana androany ity ary mandritsy nyity ray volana 30 andro ity dia izao isy zavatra tsy vitanao hatramin'izay ary tena tsy voadepasinao hatramin'izay ary tsy voadinganao hatramin'izay fa androany ihany dia ho voadinganao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy hoe androany ihany dia ho voadinganao zany. Efa nisy zavatra be da be nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, nisy zavatra be da be nataon'ny tompo teo amin'ny tokantranonao, nisy zavatra be da be nataon'Andriamanitra teo amin'ny fahasalamanao, zany no mahatonga anao tahaka izao. Misy zavatra be da be efa noraisinao tamin'ny alalan'ny délivrance, tamin'ny alalan'ny famaitran-tanana nataon'ny pasteur. Nisy zavatra be da be efa noraisinao. Fa ho arinan'ity 30 andro fahafenon'ny fanahy masina ity dia ho avy zato eny, avy arivo eny ny zavatra ho raisinao. Ieno izao ny zavatra tsy vitanao tao anatin'ny 10 taona, tao anatin'ny 20 taona, ao arinan'ity 30 andro ny fahafenon'ny fanahy masina ity tena ho vitanao amin'ny fomba tsy ho takatr'izay. Mino an'izany ve ianao? Haleluya. Haleluya. Ndao ane hijery tenin'Andriamanitra isika makasika ny tantaran'i Petera, alalana hoe inona ny zavatra nitranga rehefa fienon'ny fanahy masina Petera, inona no zavatra niseho rehefa fienon'ny fanahy masina Petera. Ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ndeha ovaka itsika vetivety. Asan'ny apôstôly toko 2 eo amin'ny andininy voalohany manao hoe ary nohony tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo toy ny inona hoe rivotra mahery hitranga ato amin'ny 3 frerato zany androany. Isy rivotra mahery aty akarobato aty, aty amin'ny tampona de la foi aty, isy rivotra mahery fofofofo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kananenika ilay tranon'ny angonana ary nisy lela, nisy inona hony? Misy lela zany langue ty lela ty avoakely. Nisy lela maro mitarehina afo
lela lizy fa ohatrany ahoana ny endriny nitarehinafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fien'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampitenena ny fanahy masina hitranga eo amiko zany androany amin'ny anaran'i Jesosy raha mangetaheta ianao dia teneno zany hitranga eo amiko zany hitranga eo amiko zany manina ndray azany androany amen amen eo amin'ny 5:40 ary nitsangana Petera sy ny 2:40 lahy dia nanandram-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema aoko ho fantanareo zao ka eno ny teniko tsy mahamiaraky ny hevitrareo tsy akory ireo fa voaora fahatelo ihany zao fa izao no nampilazaina ny Joela mpaminany hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Eto amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy voalohany. Ary Petera sy Jona niakatra eo kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy toam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany akibondreniny hatraiza hoe izay napetra ny isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe tsara endriky mba hangataka fiantrana amin'izay rehetra niditra tao kianjan'ny tempoly. Ary noho nahita ny Petera sy Jona efa hiditra ao kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anahy dia nibanjina azy roa tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera tsy manana vola fotsy na vola mena fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangana dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny ary niatsambontsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra tamin'ny tao kianjan'ny tempoly nitsangatsangana niatsambontsambotra sady nideran'Andriamanitra. Ataovy aleluya mafy. Aleluya. Aleluya. Inona no nitranga rehefa fien'ny fanahy masina Petera, rehefa nandray ny Batisan'Ny Fanahy Masina Petera, inona no nitranga rehefa fien'ny fanahy masina Petera lasa nakany an-danitra Jesosy dia nisy lehilahy anankiray nalemy tongotra hatrany akibondreniny. Naninona hoe lehilahy io? Nalemy tongotra. Ary io lehilahy io dia hoy ny voalaza amin'ny Baiboly hoe napetraka isan'andro teo am-bavahadin'ny tempoly. Nao tahoinona teo izy? Napetraka isan'andro. Ohatrany hoe eto zao ny vavahady miditra aty amintsika dia eo amin'le mpivarotra an'le zavatra ohatra amin'ny karodroka misy kôkô kely io ny eo anatiny eo. Napetraka eo zany le malemy. Ary ny zavatra nitranga dia zao hitan'ny Jesosy teo foana io lehilahy io fa tsy nositraniny. Hitan'ny apôstôly teo foana io lehilahy io isan'andro satria ambaran'ny Baiboly fa isan'andro izy dia mangataka eo fa tsisy ny raraha azy. Ary hitan'ny Jesosy ihany koa satria misy fotoana Jesosy miditra eo amin'ny vavahadin'ny tempoly fa tsy nisitraniny Jesosy. Hitan'ny apôstôly eo izy fa mijanona ho malemy fa indray andro tenenin'i Jesosy ry Petera dia voaranareo ny manangana an'io. Za tsy manangana an'io ry Petera fa nareo ny manangana an'io indray andro any, nareo ny mampitsangana an'io indray andro any. Aleluya. Fa saingy zao tsy ilay Petera teo aloha, tsy ilay Petera teo aloha fa ilay Petera fen'ny fanahy masina, ilay Petera fen'ny herin'Andriamanitra. Nahitany lehilahy io izy teo am-bavahadin'ny tempoly dia izao ny teneniny niaraka amin'ny finoana matanjaka, niaraka ny hery matanjaka. Raha nanantena le rangahy, nanatsotra ny tanany le rangahy
mba meronjato kely any mba me dimanjato kely any ahoaniko ihinanako sakafo de nibanjin'ny Petera sy John izy rahalahy izy mijery anay de nibanjina le lelana leny satria nanateny fa ohatrany tsaratsara pôzy ohatrany Pasteur Hery Tiana lay Petera sy John tsaratsara pôzy ataovy alleluia de nanatena izy hoe mety tonga de 25,000 zany mety tonga de 100,000 zany fa hoy Petera sy John tam tsy manana volamenanao tsy manana 200 menanao tsy manana 2,000 menanao zay anananay no mena ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mitsangatsangana niaraka tam'izay tonga de nitsangatsangana ilay malemy alleluia te ampahery anao zay zavatra tsy vitanao hatram'izay ao arinany ty séminaire 30 andro ty ho vitanao raha lasaina-pahamalala isery ho ampidinin'Andriamanitra ao anatinao ao zay zavatra tsy vitanao hatram'izay vitanao amin'ny anaran'i Jesosy amen iza mo Petera tompoko le manana finoana mitsanga miemotro finoana maninona hoe mitsanga miemotro finoana maninona hoe mitsanga miemotro ndray andro Petera nandeha teny ambony ranomasina Jesosy de rehefa nandeha teny ambony ranomasina Jesosy amin'ny andro alina be de natahotra ny mpianatra 12 lahy natahotra ny apôstôly io misy matoto mitsangatsangany ambony ranomasina de hoy Jesosy aza matahotra tsy matoto zany za ihany ty alleluia de hoy Petera Jesosy ve io de hoy Jesosy zao aty za Jesosy hoy Petera raha ianao ihany ary io de hoy Petera asaivy makeny aminao asaivy manatona anao mba hitsingevany eny ko ary e mba handendeny ambony ranomasina asaivy manatona anao raha teny anao io de hoy Jesosy makanesa ary makanesa nanomboka niala teo ambony lakana Petera niala teo ambony sambo kely nanomboka nanitsaka ny ranomasina nanitsaka ny ranomasina 1 pas tsy niletika 2 pas tsy niletika any amin'ny 3e pas tsy niletika 4e pas tsy niletika nandeha any nandeha tampotampoka teo nisy tafio-drivotra nisy onjan-drano nierika Petera tonga de naninona tonga de niletika zany no finoana nananana amin'ny Petera tamin'izy mbola tsy nanday ny Batisan'Ny Fanahy Masina finoana mitsanga miemotro ohatra manam-pinoana ihany de mirisika fa rehefa mirisika de ohatra matahotra de miletika mirosika nyray de ohatra manam-pinoana be miredrehatra zany ohatra miredrehatra maninona hoe ohatra miredrehatra ary maro mpino tratran'izany rehefa mbola tsy ao Batisan'Ny Fanahy Masina maheno toritenin'ny Pasteur Hery Tiana maheno toritenin'ny Pasteur Atovo de ohatra miredrehatra zany ny finoana ohatra ny tena hoe alleluia tonga de miroso mirisika aniroso fa vao miroso kely ohatra miletika tampoka indray le finoana de raha vao miletika le finoana de miara miletika amin'iny ny valim-bavaka miletika amin'iny ny fiainana ary be dia be mpino tratran'izany maheno toriteny de tena tapakevitra iroso Jesosy iroso tampotampoka mahita ady vao mahita ady ka mitodika ahoana izany ohatra mafimafy izany enjakenjany ty zany ny finoan'ny Petera ohatra mafana de aveo mangatsika ohatra miakatra de aveo maninona midina ary raha vao midina tonga de miletika zany ny finoana nanana amin'ny Petera raha mbola tsy nandray ny Batisan'Ny Fanahy Masina fa raha vao nandray ny Batisan'Ny Fanahy Masina izy nahita ny lehilahy malemy tsy salasala tsony izy tonga de mitsangana io androany tonga de mitsangana io androany tonga de mitsangana androany alleluia raha lasy anabavy mahatonga amin'ny finoan'ny mpino finoan'ny zanak'Andriamanitra miaka midina misy fotoana ianao ohatra ny miakatra de ohatra ny tena manam-pinoana be zany sandray tonga de tsy miletika manao alleluia man voaka ny varavaran'io ohatra ny reny Bruce Libe reny fa tonga ny talata tonga ny alatsinainy malemy ohatra ny menaka miatrika problème tena tonga de faible te hitomany te amoy fo mivoaka ny varavarany indray avy maheno toroteny rehefa sabotsy tena ohatra ny hoe avelao hitranga zay hitranga ranga rotsony dy tonga ny alahady miatrika zavatra mafimafy indray fa miletika izy matetika ny tratran'izany
misy fotoana miakatra be dia misy fotoana midina be aza mety tsara velatsy atsangany ny tanana tsangany ny tanana fa androany andray mibatisa fanahy masina ianao andray mihery fanahy masina ianao anana finoana tsy misalasala intsony ianao ataovy amen mafy alleluia Alléluia. petera ilay lehilahy manana finoana mianahana ary hoy mihitsy Jesosy taminy nahoana ny mianahana ianao ry zao izy Kely finoana. ry kely finoana satria nahoana ny kely finoana satria nahoana ny mianahana mbola tsy nandray an'ilay iny Batisan'Ny Fanahy fa Masina. rehefa tonga eto amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nanomboka ny teny amin'ny teny tsy fantatra orababababababa orabababababa oraba nanomboka ny teny amin'ny teny tsy fantatra nandray ny Batisan'Ny Fanahy Masina Alleluia. nahita ny lehilahy malemy tonga dia nisy hery ao anatiny mitsangana io androany mitsangana io androany hatramin'izay io tsy nitsangana fa androany io mitsangana io androany Amen. amin'ny Amen. anaran'i Jesosy miovy ianao vao mivoaka ny varavarana io androany Alleluia. akahery tsy mbola noraisinao ianao raha mangetahitany ianao asandraton'ny tananao avy reny Jesosy Jesosy. mangetahitandray mibatisa Fanahy Masina Mangetahitandray Batisa Fanahy. mangetahitandray mibatisa Fanahy Masina Mangetahitandray Batisa mangetahitandray mibatisa Fanahy Masina Mangetahitandray Batisan'Ny Fanahy Masina. amen Amen. tiampahery ianao zay zavatra tsy vitanao hatramin'izay ilatsaka ao anatinao ny herin'Andriamanitra Amen. ho vitanao zay zavatra tsy voadinganao hatramin'izay ho voadinganao Amen. Mafy. amin'ny Amen. anaran'i Jesosy tsy miakamidina tsony tsy miakamidina tsony Zay. alleluia Alléluia. rehefa nivavaka zay pastera atovo araka ny fidorony vavolombelona nisy fotoana izy niresaka tamin'ny pastera Iandry tamin'ny tapabolana sa ovina hoe tena ilain'ny fiangonana ny Batisan'Ny Fanahy Masina mila fianona ny Batisan'Ny Fanahy Masina ny olona fa zany no mahatonga mpino raha fahamasinana ny fiangonana vao ny oloko raha mbola fiangonana eto Madagasikara seraka izao tontolo izao tsika angambany anisan'ny fiangonana lava zipo indrindra ary be saron-doha indrindra ataovy alleluia Alléluia. tsy hohanina daholo zao rehetrarehetra zao tsika no olona fiangonana mahery mivavaka indrindra satria tsy misy fiangonana mivavaka isan'andro zany ataovy alleluia mafy zany Alléluia. tsy mirehary amin'izany tsika fa tena mivavaka manao alim-bavaka sabata adiny fito manomboka amin'ny sivy hatramin'ny efatra tena mivavaka fanontaniana mipetraka maninona ara ny finoan'ny mpino finoan'ny fiangonana maninona ny bola be da be ny mpino no ohatrany tsy tena manana finoana ohatrany tsy tena manana finoana dia zao no namangin'ny tompo satria ireo mpino ireo satria nareo amin'ny vaony oloko mineglige ndraindray neglige zany ohatrany hoe manino zany ndraindray ohatrany tsy miraharaha loatra izany manamaivana zany Batisan'Ny Fanahy Masina manamaivana ny fitenenana fiteny tsy fantatra manamaivana ny fiasan'ny Fanahy Masina zao namangin'ny tompo aza mijanonao amin'ny délivrance fa reo olo reo mila mandray ny afo ny Fanahy Masina Amen. reo mila mandray ny Batisan'Ny Fanahy Masina reo mila matanjaka ny finoana ireo ataovy amen mafy sady Amen. ipetera dia nalemy ny finoany miredrihatra kely zay izy tena mitovy amintsika mihitsy le miredrihatra kely reny fa avy eo rehefa tena miarika ady dia miletika petera fa rehefa nandray ny Batisan'Ny Fanahy Masina nandray ny afo ny Fanahy Masina petera tsy le niakanidina intsony nanomboka nanana fahasahiana amin'izay niafika amin'ny zavatra rehetrarehetra ataovy alleluia Alléluia. oraisinao zany androany anomboka hanana fahasahiana ianao raha lasiana bavy ianao ihany dia afaka miteny anao fa tsy mahafaty anao zany io aretina io tsy mahafaty anao zany io aretina io ianao ihany dia afaka milaza amin'ny vadinao tsy mahafaty anao zany rineny io aretina io Amen. iala eto ianao dia misy afo reny tananao reny izy fanahy masina mahery reny tananao reny
Alleluia. Hallelujah. Nisy aretina nampiororo anao amin'ny zanakao, miala eto ianao, atram'izay ianao misy fotoana ianao rehefa mahita an'ilay aretina dia mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny aretina, sitrana ny aretina. Rehefa mihetsika tampoka indray ilay aretina, Jesosy anahoana ohatran mihetsika indray hoany e, mihetsika indray dia indray dia faible. Atrovy mihitsy aloha pasteur e, fa maninona ary tiana ohatran mihetsika dia ohatra dia efa sitrana ny izy io dia ohatran mihetsika indray. Jesosy dia indray fa miletika. Falifaly indray maheno toriteny, vavahako iny, tsy maintsy sitrana iny. Dia iny tokoa fa mivavahana, tampotampoka teo afaka ny 2 andro sy tapany. Io indray le aretina fa mihetsika, faible indray. Zany ny finoan'ny Petera zany, satria mbola tsy nandray ny fanahy masina. Fa ianao manomboka androany, tsy hisalasala tsony ny finoanao. Anomboka tsy hisalasala tsony ny finoanao. Alleluia. Hallelujah. Niovy Petera rehefa nandray ny fanahy masina, Batisan'Ny Fanahy Masina, tao ambadiky ny fitenenana fiteny tsy fantatra. Dia tsy hoe niteny amin'ny teny tsy fantatra fotsiny izy, fa nisy hery niaraka tamin'ny tanany. Anomboka tsy hisalasala intsony ianao, tsy hianahana, atanjaka amin'ny finoanao, ahery ny finoanao. Ataovy amen. Iza moa Petera ilay nitenenin'i Jesosy rehefa omboana amin'ny hazo fijaliana. Jesosy tao amin'ny sahan'ny Getsemane, soraty eo anatin'ny kahianao zay teboka faharoa mahakasika amin'ny Petera tamin'izy mbola tsy nisy ny fanahy masina. Le teboka voalohany, le finoana mianahana. Teboka faharoa, tamin'izy mbola tsy nisy ny fanahy masina, dia tsy navita ny aro tory na dia firy ora ary, ora iray, na dia firy teneny mafy, na dia ora iray azy, na dia adiny iray. Tenenin'i Jesosy mihitsy izy any amin'ny bokin'ny Mateo, na revy eo ozy izy dia tsy mba mavita miaro tory, na dia mba ora iray monja azy. Tenenin'i Jesosy an'izay Petera. Dia ozy izy Jesosy mantsy azy, mivavah mba tsy hanina ozy izy, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapana. Petera ilay lehilahy tsy mety ampivavaka, resy tory, niadin'i Jesosy efa mafy. Anontany anareo raha sanatria mivava ka mivadinao marary mafy efa faty miala iny, ianao ve dia ahita tory eo akaiky eo? Atory aloha roneny vao atao vezy ataonao raha faty ianao dia mana zany dada lasa reraka, rehefa maty ianao alohanao maty any. Fa rehefa reraka ianao raha marary mafy ny zanakao, mahita tory sa tsy mahita tory? Tsy tafandro. Fa Petera nahita tory sa tsy nahita tory? Nahita tory izy. Jesosy efa ho faty, Jesosy omboana amin'ny hazo fijaliana, Jesosy efa miteny zao no ora farany, tsy maintsy ho samborina zalahy maninona ny ataony? Matory. Rehefa mbola tsy misy Batisan'Ny Fanahy Masina ny mpino, dia lasa matory eo an-tongotsy ny tompo izy. Izy te hivavaka, ahoana hoe? Ary maro aminareo ireo ny tratran'izany. Pasteur, eto mambavaka fa tato tsy mahavavaka. Taloha ianao nahavavaka adiny 2 alohan'ny atory, adiny 2 sasany, mifo ianao nahavavaka be. Zao ianao tena miteny na dia fefakadiny ary, tsy mahavita. Ianao te hivavaka fa tsy mahavita. Tena ianao hoe te hivavaka ianao fa tsy mahavita. Ianao hoe manohatra, ahoana ary izany? Ary dia maro aminareo ireo no matory eo an-tongotsy ny tompo, sady mivavaka amin'ny mandohalika ianao tampo. Tsy hitako tsony ane izay teneniny, tsy hitako tsony ane izay lazainy, reraka tompo. Firy amintsika ireo mora lasiana-bavy taloha mamonjy vavaka tendrombohitra, mafana mihitsy ny tendrombohitra, nde hiakatra eny tendrombohitra, ndraindray manao alim-bavaka eny tendrombohitra, ary tsy voasakana mihitsy na ririnina ary ny andro. Misy fotoana tena vavaka tsy akijanona, dia jereo vonge fa na dia mivavaka andavanandro ary manina hoe
Na dia mivavaka maro aminareo reo zao tsy mamonjy fotoam-bavaka tsony andavanandro, lasa tsy mamonjy fotoam-bavaka andavanandro tsony, fatatrao tsy ao anatinao le Batisan'Ny Fanahy Masina. Any ka ohatra ny terena fotsiny ary anao sisa makany am-piangonana, teren'ny problème, teren'ny olana, teren'ny aretina, zay ny akanesana ho any problème amin'ny manerenao, dia iny ianao fa tsy maintsy tonga mivavaka fa tsy le Fanahy Masina. Petera dia noterena fotsiny ivavaka. Petera, tsy mavita ve anao na dia orairay azy, nefa za ty efa ho faty satria mbola tsy nandrainy iny. Fanahy Masina. Ndao ny vakitsika atao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 2:7 zao ny vaky ny teny 2:7. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho an-trano ambony izay fitoerany, dia Petera sy John sy Jakob sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaka Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaka Jakob. Ireo rehetra ireo dia niray saina naharitra ny vavaka nanina hony Naharitra ny mba vavaka amin'ny vehivavy sy Maria reniny Jesosy ary ny rahalahy. Ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 4, asan'ny apôstôly toko 4 2:7 zao ny vaky ny teny. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonana. Rehefa nivavaka hono izy dia nanino? niovitrovotra ny trano izay niangonana, Dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitoro tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Inona ny zavatra hita eto? Ozy izy ilay ato amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 2:7 hoe naharitra naninona ry zareo? vavaka Naharitra ny vavaka. Ilay Petera tsy navita adiny ray, lasa nahavita, lasa nanana inona? Faharetana. Ary eto amin'ny toko 4 izy dia ambara baiboly fa rehefa mivavaka izy dia naninona le trano? niovitrovotra ny Zany hoe raha ohatra ny ato amin'ny akarobato ato zany ka mivavaka ireo mpino akarobato ireo, tsika mpino ty akarobato aty amin'ny 3 frère ambony ambany eo amin'ny trano vaovao, dia naninona le trano? niovitrovotra ny trano. Izy nahenorory tany tamin'ny alina. Natsangany ny tana izay nahenorory tany tamin'ny 2:10 alina. Dada amin'izany koa mbola tsy matory, ataovy aleloia. Alleluia. Arabainy nareo matory maty reny tsy nahenin'inina. Aleloia. Nisy orory tany alina tompoko. Niovitrovotra zany ny trano. Eto bypass teto zany rehefa avy nanomboka ny vavaka ireo. Fa naninona niovitrovotra ny trano? Tsy nazaka le herin'ny vavaka, tsy nazaka ny tanjaky le vavaka, dia niovitrovotra ny trano. Mila mahita zany tsika raha lasena papala. Alleluia. Ataovy aleluia. Alleluia. Mivavaka ianao dia manomboka miasa ny herin'Andriamanitra, miasa ny herin'ny Fanahy Masina. Miovitrovotra daholo ny manodidina rehetrarehetra, miovitrovotra tamin'ny mpamosavy, miovitrovotra ny mpanomposapy rehetrarehetra, miovitrovotra ny fahavalo rehetrarehetra. Ireo olona makalanao manomboka miovitrovotra daholo. Ireo fahavalo miady aminao manomboka miovitrovotra daholo. Ataovy aleluia. Alleluia. Aleluia. Rehefa nanomboka fien'ny Fanahy Masina Petera, fien'ny inona hoe azafady? Rehefa nanomboka fien'ny Fanahy Masina ireo apôstôly ireo dia nanomboka navita ny vavaka. Navita naninona hoe? Avereny mafy navita naninona hoe? Mahery mivavaka. Fantatrao ny Batisan'Ny Fanahy Masina dia manampy anao mivavaka. Averiko ny Batisan'Ny Fanahy Masina dia manina hoe? Manampy anao mpivavahana. Ianao le miteny amin'ny teny tsy fantatry iny, manampy anao iny. Ndao nefa kitsika ato amin'ny Toriteny voalohany toko 4:10. Ty mba sakafo kely ty rano tery izany. Toriteny voalohany toko 4:10 eo amin'ny 4:10 vakiko.
amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho raha mivavaka amin'ina hony fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona ndao miara-mamaky raya roa telo fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona averina farany fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona ataovy aleloia ampimafisana aleloia rehefa mandray ny Batisan'Ny Fanahy Masina eto dia tsy miresaka le fanahy sandoka le Batisan'Ny Fanahy Masina sandoka le hitakitanareo any amin'ny Facebook reny tsy reny ny resahako fa le Batisan'Ny Fanahy Masina tena izy ny resahako eto amen le fitenenana amin'ny teny tsy fantatra tena izy ataovy aleloia mafy haleluia ndray manko etinao mahita an'le amin'ny Facebook reny dia vao mahita an'ireny le miteny amin'ny teny tsy fantatra reny ao anaty Facebook tozinao hoe tony le devoly tony le fanahy mamitaka tony le miteny amin'ny teny tsy fantatra tony le tena zao azafady ny apôstôly no niteny amin'ny teny tsy fantatra voalohany amen ny mpianatry Jesosy sy ny mpianatry ny apôstôly no nanomboka ny teny amin'ny teny tsy fantatra ataovy aleloia haleluia ary ny fiangonam-pifoazana rehetrarehetra dia nandimby nandray an'izany fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izany amen Pasteur Hery Tiana rehefa mivavaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ataovy aleloia ary mpino rehetraretra andray an'izany amin'ny anara-mahery Jesosy amen aleloia haleluia ka raha miresaka eto aho dia le tena Batisan'Ny Fanahy Masina ara-baiboly ilay miteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy tena ara-baiboly ny resahako eto idina ny voalazan'ny baiboly eto amin'ity Toriteny voalohany toko 7:7 ty hoy izy fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka inona ihany no mivavaka fanahiko ihany fa ny saiko manina hozy izy tsy mahavanona eno ny fanazavako inona ny mahatonga antsika tsy mahavita mivavaka inona ny mahatonga antsika tsy mahery mivavaka tsotra le antony reraka isika maninona hoe reraka isika reraka tsika ary leotsika leo tsotra le antony eno inge zao fanazavako zao tsy haiko anao zao na 10 taona na 5 taona na 20 taona tato amin'ny vahony oloko tsy haiko na 4 taona na vahony oloko anao na 2 taona amin'ny alina ianao mivavaka ary nivavaka adiny ray ohatra dia zao nivavaka nataonao alahatra ao tsara tompo rainay izay any an-danitra ianao le Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao tompo le Andriamanitra tsy takatry ny saina mivavaka amin'le Andriamanitra mahery zay mivavaka amin'le Andriamanitra matanjaka zay ray volana ianao nanao an'izay 2 volana ianao nanao amin'izay 2 taona ianao nanao an'izay 5 taona ianao nanao an'izay 10 taona ianao nanao an'izay misy fotoana ianao mety ho reraka dia nitoy an'le vavaka ohatra zao vita ny fanandratana an'Andriamanitra toy izy ianao etondray mibebaka tompo mifona aminao a Jesosy ao raha nisy zavatra tsy nety nataoko androany mamelany eloko mandrafo amiko tompo mamelany eloko Jesosy sady miasa ihany ny sainao inona daholo ny eloko avitako androany inona ny fahotana vitako androany mandrafo amiko tompo mamelany eloko tamin'ireny laingalainga nataoko teny ratsy nataoko mifona aminao 10 taona ianao nanao an'izany 15 taona misy fotoana na ianao aza leo vita ndray zay fibebahana zay dia manolo teny ianao androany tompo manolo tena ho anao ndray Jesosy eo manolotra amin'ny foko manolotra amin'ny masoko anao ny tanako anao ny fiainako isanandro zany za foana ny vavaka ataonao maraina sy hariva adiny ray sasany misy fotoana ianao tena na ianao raha toy izy lasa monotone izany anao tsy enjery lasa manao tsy enjery izany eto indray fangatahana amin'ny Fanahy Masina tompo ombeo ny herinao ndray ahy alina ianao manao an'izay maraina ianao manao an'izay sady mametraka fe isanandro nandritra ny 4 taona zady ny mahatonga anao io matory eo mpandoliana sisy satria maninona ohatra ny efa zatra tampo
le omaly any le vavaka omaly any tompony tsy hitako tsofa le omaly iny any e dia hitanareo dia zany no mahatonga anao lasa tsy mahavita inona tsony ary maro aminareo reo no lasa tsy mahavavaka tsony jerevo angeo fa maro aminareo reo jerevo ange fa marina zany tetin'ny paster zany tsy mahavita mifahatianina intsony tsy mahavita mivavaka alohan'ny atory tsy mivavaka alohan'ny fo tena ienao hoe reraka ianao vizana ianao satria io foana no miverimberina io foana no miverimberina iza mahatsapa an'izany teniko zany izy izay inona ny tombotsoa amin'ny Batisan'Ny Fanahy Masina inona ny tombotsoa amin'ny teny tsy fantatra ny tombotsoa dia zao edino tsara 9:7 fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko no mivavaka ataovy aleluia Alléluia. raha mivavaka amin'ny teny tsy fantatra aho dinina no mivavaka Ny fanahy no mivavaka. teny any mafinina no mivavaka Ny fanahy no mivavaka. dia toy any fa ny saiko Tsy fa ny mahavanona. saiko maninona ozy izy tsy mahavanona zany hoe na tia ampiasa saina ary ianao hoe zao ranga netiko mambavaka zao netiko mambavaka zao netiko mambavaka dia hoana voalaza baiboly tsy maninona sainao Tsy mahavanona. tsy mahavanona fa inona ny tombotsoa zany no mahatonga ny olona mavita mivavaka adiny 5 adiny 9 na tapakandro ny ray andro mivavaka eo izy tsy hita ny sainy tsy mahavanona fa ny fanahiny no mivavaka o rab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 a o rababababa Jesosy o aleluia 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 sara babababababababa mandritsy ny adiny 5 dia miteny amin'ny teny tsy fantatra eo izy ny sainy tsy mahavanona fa ny fanahiny tafaray amin'Andriamanitra tafaray amin'Andriamanitra tafaray amin'Andriamanitra ataovy aleluia Alléluia. mangetaheta eo izy o rababa o sarikary tsy fantatra hoe inona izy io mikikika io ary tsisy malafa eny ny fanahiny miakatra izy miakatra ny fanahiny miakatra ny fanahiny ny sainy tsy mahavanona zany no mahatonga azy manana faharetana any ka na 3 andro izy mandohalika eo na ny 2 andro tontolo izy mandohalika eo na tapakandro izy mandohalika eo dia ny fanahiny miakatra ny fanahiny miakatra ataovy aleluia mafy Alléluia. antaniny eo nilanao mangetahetaan'izany ve sy hoe Ngetahetan'izany vese. misy amintsika reo efa dontony le miteny tsy fantatry medara tositsika hoe fiteniny anjely ve zany sale tesiny ina moa zay ndraiky Kerekekekekekeke. dia ohatran'ny ilainao za teneniny eo nilanao ilainy sezany oa Ilainy sezany. mahatonga mpino tsy manana faharetana mivavaka tsotra le antony tsy manana amin'ny Batisan'Ny Fanahy Masina izy dia lasa monotone le vavaka ataony lasa fahazarana eto zao manandratra an'Andriamanitra raha inay izy any an-danitra ianao le Jehovah Andriamanitra ianao le Andriamanitra zay tomponay manana Andriamanitra velona izahay ary dia etondray amin'ny bebaka mamelany eliko tompo noho ny zavatra tsy nentina ataoko androany nijangajanga tompo dia lasa routine fahazarana ny hafaranao anatin'ny 5 taona ianao leo 2 taona ianao leo zany foana ny vavaka ataonao dia etondray manolo teny ny hafarany nanao adiny ray sasany ianao dia niena adiny ray dia niena adiny ray latsaka fefany dia niena atsasakadiny dia niena fefakadiny zao 10 minitra sisa 10 minitra hivavaka androany ofeny Batisan'Ny Fanahy Masina ianao andray Batisan'Ny Fanahy Masina ianao osokafan'Andriamanitra ny lelanao isy lela mitarena fidinao anatin'ny lelanao andray ny Batisan'Ny Fanahy Masina ianao hitena fiteny tsy mbola hainao ianao ataovy amen raha rasinatra amin'izany ianao Amen. aleluia Alléluia. tiako hitsangana ianao dia hiteny hoe te handray an'izany a Jesosy androany Te andray an'izany Jesosy androany. tena sa mivavaka mangetahetaan'izany ao a Jesosy Mangetahetaan'izany a Jesosy. vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko
vahao ny olo nandefa ny tena izy mba asy